tamin'ny 12 sasany ny andro ny zoma fa 30 ny volana mars efa tome folona ny teny amin'ny saranam-piaramanidy ny Amborovy. Ny paikany tamin'ny iray oratolakandro ny aingany rehetra. Efa nisy sakana ny teny manam-patanana fa tsy azo itsofoa ny fitaovam-pitaterana rehetra. Rehefa nisy anefa ny antso avy amin'ny tribunal administratif fanandresy ny ben'ny tanàna dia afaka niditra avokoa ny fiara manokana rehetra ankoatra ny bajaty sy ny bus. Sasa miandry ilay fotoana atongavany filoha Andry Rajoelina ny rehetra teny amin'ny saranam-piaramanidina. Hita teny avokoa ireo fikambanana maro samihafa izay nanaradia any Andry Rajoelina. Nandeha ny ora tsy nety tonga ilay mahery fony firenena. Ho avy afaka fotoana fohy, ho avy afaka ora vitsy izay hatrany no feo miverimberina. Sanganena ny rehetra. Hita soritra tamin'ny tavany sasany akivina sahady. Tamin'ny 9:00 nefa niditra mivantana ny filoha tetezamita teo aloha Andry Rajoelina. Oui, mais non, voka Majanga, président. Miaraba ni voka Majanga. Salama, président. Salama, Agakapata tarudi na noni zakaretareta mafapo miona mvaokany Majanga. Eto moa dia fatatsika ny zava-misy fa tsy misy tony ny fahafahana sy ny fahalalana eto amin'ny firenena fa dia lerina tanteraka ny jado ankehitriny. Fa rehefa andeha mizotra ho an'ny Majanga satria fantatro efa maro be ianareo ny miandry any dia tsy navelany ainga ny fiaramanidina manokana. Izay mitondra ato ny vady aman-janako sy ny mpiara-miasa amiko izay tokony ianao ny lanonana iarahana amin'ny komina ny Majanga. Rehefa nisy zany fitakana an'izany dia nandeha indray naka mijotra ny Air Madagasikara izay efa tafiditra tao anatin'ny fiaramanidina, efa vonona ny ainga ny fiaramanidina, filohan'ny baiko ny filoham-pirenena sy ny gouvernement taony dia tsy navelany ainga izahay. Malahelo avokoa, torotoro ny saina satria dia vonona ny asikanareo fa dia voasakasakana ankehitriny. Noho izany dia tena malahelo amin'ny alahelo lehibe mihitsy no ilazaiko aminareo zany fa tsy avela mahita ny vahoaka ny tenako satria miasika ho iteo ny toyany fa androazy antsika dia mody ampilaminana dia miandro ny komarika amin'ny zavatra rehetrarehetra ao atao. Mahireza zao tsika reza. Tsy kivy nefa ny rehetra fa mbola manantena ny ahatongavany na dia ranomaso aza noho ny sarahana noho ny alahelo diso tafahoatra. Zay malahelo zay tsy fay zay malahelo zay satria zay fa volana andeha ty nandany fotoana tokantika zay zay mitia anazy fa tsy atao karaha zay fa fone malahelo fa sarotra itomagnenay mahombyana. Zay piblianareo any fa pro-ANR ny antoka mozika io fa zay tsy kompona. Pro-ANR ny antoka la mozika io fa zay tsy kive. Asa zany anisany andeha-tsainy Andry Rajoelina taty zay malahelo satria mahatonga mampalahelo anay. Zay efa vy andeha-tsaina monsieur le président Andry Rajoelina sy nasendra mizotra aty izy. Aza sofy izy, aza malahelo izy, tsy avy izy nandroany amin'ny manaraka izy mbola ho avy ary zay mangataka izy tsy maintsy ho avy eto foana, tsy maintsy
zay tanora ny tena zany miaraka amin'ny Andry Rajoelina. Ny finoanay rô ny todido niverina ty tapitanàna ny mahajanga ny rehetra samy iandry indray ny fotoana manaraka ahatongava ny filoha Andry Rajoelina. Tsikivy, tsiketraka ary manana fanantenana fa mbola ho avy eto Mahajanga tsy ho ela ny filoha Andry Rajoelina. Tsy fahazakana demokrasia, tsy fahatokisanteny, tahotra, santionany amin'ny valitenin'ireo olona sendra ny mpanao gazety tamin'ny fahitana ireny zava-nisy nandalo teto Mahajanga ny zoma fahatelopolo ny volana Marsa lasa teo iny. Aminahy aloha izy zany tena marina misy karazana tsy fahatokisantena tsy fahatokisantena aloha voalohany, faharoa magnarakaraka an'izay aminahy moako raha olo ohatran'ireny zany afanisany olo-tsotra izy azinao azo evitena izy raha ohatra ka hoe misy zavatra tiany mera satria merana anatin'ny zanaka mapare lozika be izy raha ohatra ka hoe misy zavatra tiany atao manafatra le olobe nazy izy satria afanisany olo-tsotra aloha izy hatreto aminahy. Fa le tsy fahatokisantena an'le président zany mazava ho azy moako tsy maintsy atao zay hevitra hoe anakanagna ty lerangaty satria raha vao avy eto hainy fa tsy maintsy atao hoe 100% olo mazenga eto tsy maintsy agnaraka azy. Zay zany fahaizako anazy aloha hatreto. Ny sakana aloha fahitako azy midika fatahoran'le fitondram-panjakana an'le Andry Rajoelina. Fahitako azy aloha tsy mety satria Andry Rajoelina olo-pirenena ohatry ny olo-pirenena rehetrarehetra malalaka izy am'izay tany tiany haleha raha eto Madagasikara tsy ilana visa tsy dia hitako aloha ny tokony anakanana azy.
zaka an'izay démocratie zay reo rehefa njakana falainana namana koa tsy mety aloha reny ataon'ireny tsy mety ataon'le fotoana am'izao fotoana tsy mety mihitsy ny atao satria nahoana satria tsy manome lalana ny olo mba hivezivezy amin'ny tany zany dia mazaka démocratie aloha tranga reny dia tsy tokony hisy mihitsy satria zany le atongavany tsy andeha hoe aninona na tsy andeha andro boaka famboana zavany etaitapony koa izy atolotra any amin'ny vahoaka kanefa zay zavatra zay sakanana io manko mamendany Andry Rajoelina leo nampalitona fanjakana koa hainy raha momba iny ka fanjakana koa miahiahy izy adversaire izy manalanona ny manerany Madagasikara ny toleto mavoly mampanjakana miahiahy tsy mety aloha le izy raha amiko e satria tsy mety azy le izy tsy dia hoe voatery hoe raha tonga ty izy dia anakorotana fa any amin'ny heviny en tant que izy président teo aloha zay fa tsy midika hoe andeha anentana vahoaka izy nandeha nina fa en plus zay izy andeha hanokatra an'le zavatra nataony taty zay fa tsy mety aloha le izy tsy mety nazara ty izy fanantenana tamin'le izy fahitako aloha zany voalohany zany magnamaraka ny fatahorana ny adversaire tsy mahazaka adversaire zany satria hitany moa zany somary manome tamberina kely tsika tamin'ny natongavany seziny teo avy tamin'iza moa fa tsy tamin'ny Andry raha tsy teo i Andry dia tsy teo izy dikan'izay dia tsy afaka mihetsika izy raha tsy eo i Andry dia manamaraka fa hoe tsy maintsy raha vao milatsaka ihany satria i Andry ny tadiavin'olona teo kanjo moa izy ny tonga napetraka teo dia tsy maintsy i Andry zany ny tadiavin'ny vahoaka fa tsy izy dikan'izay vao tonga mazava fa hoe i Andry zany ny tena ilain'ny vahoaka fa tsy izy satria leo ny vahoaka amin'ny jadona sy ny tsindry azo lena sy ny fampahefana sy ny rehetrarehetra zany dia efa reraka zany ny olona dia ohatran'izay zany fahitako an'iny tsy maintsy mihitsy sakasakana iny na ino ataontsika satria Andry Rajoelina fahita fa olany tsy maintsy sakasakana amreo foana hatramin'ny farany fa izay tsika tsy miala amin'ny Andry Rajoelina na ino reo na ino